Vavaka isika tompoko. Mafaly ny fon'ny Andriamanitra ny misotro anao. Raha mbola antainao izay ary namondrano fo tratrao rivo izao. Sotronao izay satria tsapanay fa mijery mandrakariva araka ny lehibe ny famindrapona anao. Sotronao ihany koa izay ny amin'ny fampiaresananay ka ahafahana mitoetra mandrakariva eo aminao. Angatany aminao dia ny melanao isan'andro ny lokay. Dio izay tompo satria izay madio po tokoa no hitanao. Ary mifo matoky anao izay. Ianao Jesosy tompo no angatanay mba hiazona ny mandrakariva amin'ny tanam-pitiavanao. Ianao ihany koa no angatanay anatrika feno izao fotoana izao. Ianao no anazava ny fosiny saina ka ahafahana mandray, miaina, matoky ny tenanao. Anarana sasy mafontsy no angatana izany Jesosy. Amen. Ia, mialatsiny fa misy boky tavela teny an-trano verina akasy vetivety aho. Androany moa izany araka ny nambara tamin'ny alahady dia hiatrika asika ny fampianarana ny amin'ny hoe inona no mety ataoko mba ho vonjena aho. Alohan'ny rosotsika ny amin'ny fampianarana dia maki andinin-tsoratra masina antsika izay hitantsika eo amin'ny Asin'ny Apôstôly. Asin'ny Apôstôly toko faha 9 andininy fahatelopolo sy ny faha 1:30. Asin'ny Apôstôly toko faha 9 andininy fahatelopolo sy ny faha 1:30 ihany. Vaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa netiny nivoaka izy roa lahy dia hoy izy, Tompoko, inona no mety ataoko mba ho vonjena aho? Dia hoy izy roa lahy, minoana i Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Ny noraisika ho lohateny moa izany dia ilay fanontanian'ilay mpiambina tramomaizina hoe inona no mety ataoko mba ho vonjena aho? Famaritana tsotsotra ny amin'ny atao hoe famonjena izany no hijerentsika. Famonjena dia tsinona fa fanafahana amin'ny loza na amin'ny fahoriana manjoa. Zay famaritana ankapobeny zay. Famonjena dia tsinona fa fanafahana amin'ny loza na fahoriana manjoa. Tsy jery ny teny fototra sy ny karazany tsika fa zay famaritana ankapobeny zay ihany dia verina fa ho ampy. Raha toka mitodika ao amin'ny testamenta taloha sika amin'ny ankapobeny dia famonjena ara-batana, fizika moa izany ny filaza azy, no hitao fa tsy dia hita loatra, misy ihany fa amin'ny ankapobeny dia famonjena ara-batana no misokadinao. Fa aty amin'ny testamenta vaovao kosa dia asongadina na tsindriana fa famonjena ara-panahy no tena kendren'Andriamanitra amintsika. Ka le hoe ara-panahy dia mahakasika maizy azy manontolo ny olona. Izany tsara tenenina amin'ilay hoe ara-panahy, tsy hoe resaka hoe sarahana eo ny vatana sy ny fanahy sy ny saina, fa ny hoe famonjena ara-panahy dia famonjena ny maizy azy manontolo ny olona. Ao amin'ny testamenta taloha firenena manontolo matetika no voakasika raha resaka famonjena. Fa ato amin'ny testamenta vaovao kosa tena sady mahakasika ny olona rehetra, mahakasika ny tsirairay ny famonjena. Izay ihany koa nisan'ny mampiavaka ny famonjena ao amin'ny testamenta taloha sy ao amin'ny testamenta vaovao. Misy famonjen'Andriamanitra andreo olona tsirairay ihany voalaza ao amin'ny testamenta taloha, tahaka ny Davida, ry izy ity Abrahama. Fa amin'ny ankapobeny dia mahakasika ny firenena manontolo, zanak'Israely izany. Fa ato amin'ny testamenta vaovao kosa dia asehon'ny ten'Andriamanitra fa mahakasika ny olona rehetra sy mahakasika ny tsirairay ny famonjena izay atolotr'Andriamanitra. Ny fanontaniana mipetraka, izay tokony hipetraka maromarona kokoa dia ny hoe iza moa isika? Izay ny fanontaniana tokony hipetraka. Iza moa isika? Raha ny soratra masina ny jerentsika dia zava-boaharin'Andriamanitra isika. Saingy zava-boaharin'Andriamanitra izay miavaka. Miavaka satria noforoniny araka ny endriny. Io no hitantsika ao amin'ny Genesisy. Tahako isika hamaky azy. Genesisy toko voalohany. Genesisy toko voalohany andininy 7:20 angatahako vaky ny ray amintsika.
Genesisy toko voalohany andininy fa 7. Zay dia eo fa noforonin'Andriamanitra tahaka ny endrintsika, zany hoe azo tarafina amintsika ny endrik'Andriamanitra. Rehefa misy ankizy anankiray jerentsika dia zanak'ranona ty, zany hoe hita taratra eo amin'ny endrik'ilay zaza ny endriky ny ray aman-dreniny, zany hoe noforonin'Andriamanitra ho tahaka azy. Io moa zany tsara tsindrinako hoe le hoe tahaka azy tsy mitovy amin'ny tanteraka fa misy itovizany aminy. Amin'ny teny teolojika moa izy dia misy ataon'le hoe imago dei, zany hoe ny endrik'Andriamanitra dia hita eo amintsika. Dia misy fanazavana lavalava zay tsy ataontsika androany fa hita eo amintsika zany ny fahatsaran'Andriamanitra, ary sika ihany koa dia afaka mifanerasera amin'Andriamanitra. Ny zavaboary rehetra dia tsy afaka mifanerasera aminy, fa isika amin'ny maha endrik'Andriamanitra antsika dia afaka mifanerasera amin'Andriamanitra antsika. Dia ao anatiny ihany koa moa ilay fanjakana amin'ny zavaboary. Andriamanitra ny tompon'ny zavatra rehetra, izy ny mpanjaka ny zavaboary, kanefa izy ihany koa nanendry antsika amin'ny maha endriny antsika ny hampanompo sy hanjaka amin'ny zavaboary. Zao anefa izany olombelona noforonin'Andriamanitra tahaka ny endriny zany, zany hoe zany ny olombelona noforonin'Andriamanitra tamin'ny fahatsarana zany dia latsaka tamin'ny fahotana. Latsaka tamin'ny fahotana ny olona. Ny fahotana moa dia tsy inona fa fandavana ny sitrapon'Andriamanitra. Raha dika ny teny hafa, tafasaraka amin'Andriamanitra ny olona. Tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona. Tonga mpanota izy. Ka le mpanota tena fiainany mihitsy ilay mampanota azy. Izany tsy hoe samihafa ny hoe manota sy le hoe mpanota. Samihafa ny hoe mianatra sy ny hoe mpianatra. Ny hoe mpianatra dia tena izay mihitsy ny fiainany. Ohatry koa samihafa ny hoe mandrafitra sy ny hoe mpandrafitra. Misy fotoana ohatra ny sasany amintsika voatery mandrafitra ao tokantrano na dia tsy mpandrafitra azy. Fa ny hoe mpandrafitra dia izay mihitsy ny fiainany. Ka ny olona rehefa tafalatsaka tamin'ny fahotana dia tonga mpanota izy. Dia io no ambarantsika isaka ny mangataka famelan-keloka isika amin'ny isaky ny alahady hoe mamela ny eloko efa nanota taminao tamin'inona izay ozy? Tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa. Zany hoe izay rehetra ataontsika zany dia tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva. Tsy i Adama ihany no mpanota, fa nandova ota ka tonga mpanota tahaka azy avokoa ny taranany rehetra. Misy mpanota satria nandova ota avy amin'ny avokoa ny olona rehetra. Tsy fantatro na efa nisy nampita taminareo ny amin'ny hoe fahotana alovana, efa nampitaina tamintsika izay raha tsy diso ny fitadidiako. Misy moa ny finoan'ny olona, na misy ihany koa fiangonana izay milaza fa tsy mpanota ny zaza. Dia izay mahatonga azy tsy hanao batisa ny zaza. Kanefa ny soratra masina dia maneho fa tena mpanota avokoa ny olona rehetra, enina dia ny zaza azy. Hitantsika izany ao amin'ny Genesisy toko 9, andininy fa 1:20. Genesisy toko 9, andininy fa 1:20 no angatahako vakiany iray amintsika. Genesisy toko 9, andininy fa 1:20. Tsy mba nozona ny tany tsonony amin'ny olona hoy Andriamanitra rehefa nandray ny mpanatitra izay natolotry sy ny hoamianakavy izy, satria ny fisaina fon'ny olona dia ratsy hatramin'ny fahazazana. Izy ny teny hoe hatramin'ny fahatandrorany, hatramin'ny fahazazana dia ratsy ny fisainany fon'ny olona. Davida ary dia nilaza ao amin'ny Salamo 120, andininy 5,
Salamy faraky ny 515 hoe indro tamin'ny eloko no niterahanahy ary tamin'ny fahotana no nitorotoronany reny. Zany hoe hatrany am-boaka dia mpanota isika. Lehilahy anankiray ihany teto amin'izao tontolo izao no tsy nitorotorona tamin'ny ota, iza io? Jesosy. Fa nitorotorona tamin'ny fanahy masina izy. Zany hoe ilay ota avy amin'ny ray aman-dreny dia tsy nifindra taminy satria mitondra azy kibo fotsiny ataon'i Maria, fa izy dia nitorotoron'ny fanahy masina. Ankoatr'izay dia samy nitorotorona tamin'ny ota. Zany hoe samy nandova ota tamin'ny ray aman-dreny avokoa ny rehetra. Misy fehezantenina filozofy, citation philosophique izay efa rehintsika, milaza hoe ny olona dia tsara amin'ny nariana azy, fa ny fiarahamonina manimba azy. L'homme est naturellement bon, mais c'est la société qui le déprave. Fa ny soratra masina dia maneho fa tena mpanota ny olona hatrany am-boaka. Zany hoe tsy misy tsara zany eo anatrehan'Andriamanitra. Mifanohitra amin'ilay lazain'ilay citation philosophique teo ny tenin'ny mpampianatra anankiray manao hoe avelao tsy hisy mpampianatra ozy ny zaza anankiray fa ho hainy ho azy na ny lainga na ny fitaka na ny alatra na ny fisitrasetrana ihany koa. Ary hitantsika izany na amin'ny zanantsika azy fa rehefa misy zavatra mampatahotra azy ny ray aman-dreny tsy mampianatra azy andainga, fa tonga izy dia mandainga rehefa nontaniany ray aman-dreny hoe iza kay nanao an'ity zavatra ity. Toroaka izany koa tsy misy mampianatra ny zanantsika hoe hiady na hifamely rehefa miady zareo, fa tonga dia famono zareo indraindray. Hainy olona ho azy zany fa tsy mila ampianarina zany. Ka na ny soratra masina zany na ny fiainantsika dia maneho fa samy mpanota avokoa ny olona rehetra, na lehibe na ny kely, satria tafasaraka amin'Andriamanitra ny olona. Io zany dia tsy manana fiainana izy, tsy manana fiainana ny olona satria tafasaraka tamin'Andriamanitra. Ny antony dia satria Andriamanitra no fiainana. Andriamanitra no fiainana, noho izany tsy manana fiainana izay lavitra azy. Io tahaka ny olona manalavitra afo ihany io. Ny afo no iavian'ny hafanana, noho izany ny olona izay manalavitra afo dia tsy manana hafanana. Ka ny olona izay tafasaraka amin'Andriamanitra dia tsy manana fiainana izy. Io nambaran'ny soratra masina hoe ina ozy ny tambon'ny ota? Fahafatesina no tambon'ny ota. Ny fanontana-petsaka ary izay valentsika androany dia ny hoe ahoana no ahazoana famonjena? Ahoana no ahazoana famonjena? Raha dika ny teny hafa, ahoana no ahafahantsika miverina amin'Andriamanitra indray? Ahoana no ahazoantsika famonjena? Raha dika ny teny hafa dia ny hoe ahoana no ahafahantsika miverina amin'Andriamanitra indray? Eo no zara roa ny fahafantaran'ny olona. Zay roa zay fa misy sapana maro moa rehefa tena dinihana le fizarana voalohany. Le fizarana voalohany manao hoe ny famonjena dia avy amin'izay ataon'ny olona. Zay ny fizarana lehibe voalohany zay, ary io misampasapana samihafa io. Ny famonjena dia avy amin'izay ataon'ny olona, na avy amin'ny asany zany, na avy amin'ny famindriany zany. Zay miverin'ny olona fa ahafahany ahazoana izany famonjena izany, na ahafahany miverina amin'Andriamanitra indray. Fa ny faharoa izay ambaran'ny soratra masina dia ny hoe ny famonjena dia avy amin'izay ataon'Andriamanitra. Ny famonjena dia avy amin'izay ataon'Andriamanitra. Ny voalohany koa isika teo dia manao hoe ny famonjena dia avy amin'izay ataon'ny olona, ny asany zany, ny famindriany zany. Fa ny faharoa mifanohitra amin'izay dia ny hoe tsy avy amin'ny olona ny famonjena, fa ny famonjena dia avy amin'izay nataon'Andriamanitra. Araka ny nambarantsika teo ary aterina eto ny soratra masina dia manindry fa maizy azy manontolo ny olona no simba. Ny soratra masina dia manindry fa ny maizy azy manontolo ny olona no simba. Misy mantsiny ny fiangonana, tsika
antsika tsy manara-piangonana eto izay milaza fa ampahany amin'ny olona ihany ny simba fa misy fahatsarany mbola tavela ao. Io zany a le fahatsarany mbola tavela ao amin'iny a no mitarika azy ho amin'ny famonjena. Fa ny soratra masina dia maneho fa maizy azy manontolo ny olona no simba. Ary io nambara tamintsika teo hoe hatrany ambohoka dia efa eo aminy a izany fahasimbany izany. Dia misy tenin'Andriamanitra anankitelo reto a ovaka itsika. Ny voalohany dia Joba 5:4, andininy 4:4. Joba 5:4, andininy 4:4 angatahako indraintsika hamaky azy. Anarany Jesosy, inona ny zanak'olombelona mba adio izy, ary izay toeram-pehivavy mba homarina. Soratra dia ny faharoa Salamo, efa mivakitsika teo fangatahana antsika mierinasy kely. Salamo 1:20, andininy 4. Salamo 1:20, andininy 4. Hatramin'ny andininy 5 azafady. Misoratra tokoa. Ny Romanina izay nivakiana tamin'ny alady teo no angatahako vakiany iray amintsika. Romanina 7, andininy 5 ka hatramin'ny 12. Romanina 7, andininy 5 ka hatramin'ny 12. Anarany Jesosy, ahoana ary manakavaly va isika? Tsy akory fa efa voalazantsika rahateo ho mpanota avokoa na ny jiosy na ny jentisy, araka ny voasoratra hoe tsy misy marina na dia iray akory azy, tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra, samy nania avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, tsy misy izay manao ny tsara na dia iray akory azy. Eo zany dia tsindry ny ten'Andriamanitra fa tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra. Zany hoe raha ny mahampanota antsika zany dia tsy manana etaeta antsika hitady an'Andriamanitra. Samy nania avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, ary tsy misy manao ny tsara na dia iray akory azy. Tsy misy manao ny tsara na dia iray akory azy. Ny confessiona Augostana, artikla 2 dia manindry izay mahampanota antsika izay no sika mpandova ota. Confessiona Augostana, artikla 2, ka hoy izy ny amin'ny fanazavana, ny amin'ny fahotana lovana zany. Ny fampianarana ny amin'ny fahotana lovana dia toy izao: hatramin'ny nahalavony Adama dia teraka nanam-pahotana ny olona rehetra, teraka araka ny fomban'olombelona, izany hoe tsy manana tahotra marina an'Andriamanitra na hafatokiana azy, fa feno fanirian-dratsy. Ary izany aretina sy faharatsiana lovana izany dia tena ota tokoa. Eo ambany dia milaza izy hoe ary lavinay ny pelagianina na hoe pelazianina sy ny namany izay tsy manaiky ny faharatsiana lovana ho fahotana tokoa, fa mampianatra hoe hain'ny olona ho azy ny anamarina ny tenany eo anatrehan'Andriamanitra. Io zany lavin'ny Luteranina io hoe hain'ny olona ho azy ny manamarina ny tenany eo anatrehan'Andriamanitra. Ny antony mantsy dia izao: noho ny olona nandova ota, tsy misy fahatsarana ao anatiny, vokatr'izany dia tsy hainy ny manao ny tsara. Noho izy nandova ota, tsy misy fahatsarana ao anatiny dia tsy hainy ny manao ny tsara. Io tahaka ny fiara izay simba direction, tsy manamboatra ny tenany ho azy eo le fiara hoe miverina normalina eo le direction izay simba, fa tsy maintsy ny olona tompony manamboatra azy, mamerina azy amin'ny laoniny ray. Mitoraka izany koa tsika. Isika izay simba noho ny fahotantsika, tsy maintsy ny hafa no manamboatra na manafaka antsika, izay tsika vao afaka amin'izany fahaveresantsika izany. Dia misy ten'Andriamanitra anankiroa izay vakitsika. Zakaria 7:12.
Zakaria 7:20 no angatahako vakindray amintsika, dia tohizana ao amin'ny Jeremia 7:20. Jeremia, Zakaria 7:20 no voalohany, dia ny faharoa Jeremia 7:20. Angatahako ary indray amintsika amaky azy. Miverena ho amin'ina ozy teo? Ry mpifatotra manana fanantenana. Ka itsika tsara fa ny mpifatotra tsy afaka mamantenany fa tsy maintsy misy olona hafa avy any ivelany mamasa. Torak'izay koa ny voalaza ao amin'ny Jeremia 7:20. Jeremia 7:20 no angatahako vakindray amintsika. Maova ny hodiny zany ny Etiopiana ary ny leoparda va maova ny sorany, ka izany dia mahazo manao tsara koa ianareo izay efa zakana naraty. Zay. Tsika tsara fa ny Etiopiana moa mainty hoditra, tsy afaka hanovan'ny hodiny izy. Misy ihany moa niezaka nanovan'ny hodiny fa voan'ny cancer izy ny farany Jackson zany. Torak'izany koa ny leoparda tsy afaka manova ny sorany izy. Ka eto zany dia sehon'ny ten'Andriamanitra fa tsy afaka manova ny hodiny ny Etiopiana, ary ny leoparda tsy maova ihany koa ny sorany. Dia ampitahiny amintsika amin'izay hoe raha ohatra ka tsy afaka manova ny hodiny ny Etiopiana, torak'izany koa ny leoparda, isika izay zatra manao ny ratsy dia tsy afaka manao ny tsara. Mila mpamonjy hafa ivelan'ny tenany zany ny olona. Mila mpamonjy hafa ivelan'ny tenany zany ny olona, ary io no ny volavolain'Andriamanitra hatrany am-piandohana. Mbola tsy ary zao tontolo izao dia efa ny volavolain'Andriamanitra zany, satria efa fantany mialoha ny fivilian'ny olona na ny fahotany. Dia zany famonjeny izany moa dia tsy inona fa ny nanorany an'i Jesosy ho faty isoloheliko atsika ary nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana atsika. Io le famonjena io. Jesosy maty nisoloheliko atsika ary nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana atsika. Ka ny famonjena zany dia tsy famendrehantsika fa tena fahasoavana. Zay ny famonjena zay. Tsy ny famendrehantsika no azahoantsika famonjena fa tena fahasoavana. Efa naberimberina teto amintsika moa ny atao hoe fahasoavana. Ny fahasoavana dia fanolorana zava-tsara bidy maimaim-poana ho an'ny olona zay tsy mendrika izany. Zay ny fahasoavana zay. Fanolorana zava-tsara bidy maimaim-poana ho an'ny olona zay tsy mendrika izany. Fahasoavana moa dia avy amin'ny teny vahiny hoe grâce. Avy amin'ny teny latina hoe sola hoe gracia, dia misy le hoe grâce présidentielle. Ny filoha tsy mahafantatra hoe misy fiovana ve ny olona ny ampigadrana any, fa hoy izy hoe rehefa tonga ny farantaona mahazo famindrapo ireo olona ireo no izany ny 5 taona dia mena 2 taona, ny 2 taona dia afaka ny amponja izy. Zay le grâce zay. Fanomezana zava-tsara bidy maimaim-poana ho an'ny olona zay tsy mendrika izany. Ny Efisiana no manambara izany. Maro be fa io ihany no raisitsika androany. Efisiana 2:9 sy ny 7. Efesiana 2:9 sy ny 7. Mivaky toy izao naran'i Jesosy: fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo zany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa fa ndrao hisy riaria. Tsindrina tsara. Tsy avy amin'ny asa fa ndrao hisy riaria. Dia le fahasoavana araka nambara teo dia fanomezana zava-tsara bidy maimaim-poana ho an'ny olona izay tsy mendrika izany. Dia le zava-tsara bidy dia tsy inona fa ny famelan-keloka sy ny fiainana mandrakizay. Tsy misy mendrika famelan-keloka tsika. Tsy misy mendrika fiainana mandrakizay tsika. Fa atolotr'Andriamanitra maimaim-poana zany ho atsika noho ny fahasoavana. Misy ny fitaovana na ny fiasana izay atolotr'Andriamanitra
andraisana izany famonjena izany. Misy ny fitaovana na fiasana izay atolotr'Andriamanitra mba handraisantsika izany famonjena izany. Inona tompoko le fitaovana na le fiasana? Sakramentany, sakramentany batisa sy ny fanasan'ny tompo sy ny inona le fiasam-pahasaovana faharoa? Ny teny sy ny sakramenta. Eo zany ny tenin'Andriamanitra, ary eo ihany koa ny sakramenta. Ny tenin'Andriamanitra dia mahatonga finoana. Hoy ny tenin'Andriamanitra ny soratra masina ao amin'ny Romanina 10:7 hoe ny finoana dia avy amin'inona ozy? Avy amin'ny toroteny. Ny finoana dia avy amin'ny toroteny, zany hoe ny tenin'Andriamanitra io no mahatonga antsika hino ka handraisantsika izany famonjena izany. Ny tanana handraisana famonjena zany dia ny finoana. Ny tanana handraisana famonjena dia ny finoana sy ny batisa. Io nambaran'i Jesosy any ao amin'ny Marka 5:12, vaky ny mpiandry resaka ny asa izy hoe izao ozy novonjena, izay mino sy atao batisa no hovonjena. Izay mino sy atao batisa no hovonjena. Io zany tsara ny mitandrina amin'ny fampianaran'ny sekta. Ny an'ny sekta dia ny hoe izay mino dia avy eo atao batisa no hovonjena. Fa ny antsika hoe izay mino sy atao batisa satria izay ny teny fototra. Tsy misaraka reo hoe izay mino avy eo atao batisa no hovonjena, fa izay mino sy atao batisa no hovonjena. Ka ny finoana zany, io no tanana izay andraisantsika ny famonjena. Efa nazavaina teto amintsika moa hoe misy ny finoana tsy mahavonjy ary misy ny finoana tsy mahavonjy. Misy ny finoana mahavonjy. Misy ny finoana tsy mahavonjy ary misy ny finoana mahavonjy. Ny finoana tsy mahavonjy dia hoe za misy fa misy Andriamanitra kanefa tsy mampiova ny fiainako izay. Dia hoy Jakoba hoe devoly ihany koa ny mino ka dia mangovotra izy. Zany hoe devoly mahafantatra fa misy Andriamanitra kanefa tsy mampiova ninina aminy izay. Fa ny finoana mahavonjy dia tsy inona fa finoana miteraka fiovana, finoana mahatonga antsika hiankina amin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika manontolo. Zany hoe raha misy olona milaza fa mahatoky an'Andriamanitra, mahatoky an'i Jesosy, kanefa izy tsy miankina amin'ny Jesosy amin'ny fiainana manontolo, tsy manankina amin'ny famonjena amin'ny Jesosy, tsy voavonjy izy. Izay le finoana tsy mahavonjy. Fa ny finoana mahavonjy dia finoana mahatoky ny famonjena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy. Izay ny famonjena mahavonjy zay. Ny finoana mahavonjy dia ny fiankinana amin'ny famonjena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy. Tahaka isika maka ny Romanina 10:7 sy ny 10. Romanina 10:7 sy ny 10. Raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao, ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia hovonjena ianao. Io zany dia manaiky isika fa sady tompo Jesosy no mpamonjy. Raha mino, raha manaiky an'i Jesosy tompo amin'ny vavanao ianao, izy teo, sady raha manaiky an'i Jesosy ho tompo, ekena zany mahatompo an'i Jesosy, fa eo ambany ihany koa dia aseho hoe manaiky ihany koa isika fa Jesosy no mpamonjy satria Andriamanitra nanangana azy tamin'ny maty. Le hoe manangana azy amin'ny maty moa misy fanazavana fanampiny ao hoe eo zany ny fahafatesan'i Jesosy ary eo ny fitsanganana izay marika fa izy maty nisoliloko antsika ary izy ihany koa nitsangana tamin'ny maty koa fanamarinana antsika. Ka izany finoana zany araka nambarantsika teo dia avy amin'ny ten'Andriamanitra. Dia hoy ny sasany hoe raha izay ny fandehany ny finoko zany no hamonjena. Fa le finoantsika dia avy amin'Andriamanitra ihany koa satria izy mameantsika ny teniny ary izy ihany koa mameantsika ny fanahy masina
mba hahatonga antsika hino. Tsy avy amintsika izany ny finoana, fa Andriamanitra ihany koa manome antsika finoana. Andeha antsika makely ny Jeremia 2:1. Jeremia 2:1. Jeremia 2:1. Andininy 7:30 sy ny 7:30. Jeremia 2:1, andininy 7:30 sy ny 7:30. Angatahako boky indray amintsika. Eo zany dia son'Andriamanitra ny fanekena vaovao izay ataony amin'ny olona. Tsy inona izany fa ny ahatonga ny olona hahalala an'Andriamanitra. Samy hahalala avokoa izy rehetra hoy Andriamanitra. Ka ny mahatonga antsika hahalala an'Andriamanitra dia asa ny fanahy masina. Hosoratako ao am-pony ny lalàna. Io moa nambara tamintsika teo aloha hoe mitsika anie ka hatreto amin'ny sofina ihany. Fa ny fanahy masina no miasa ao anatin'ny fo sy ny sain'ny olona. Izany hoe tsy isika no manova ny tenantsika fa mbola asan'ny fanahy masina izany. Andeha antsika hamaky ny fanazavana ny amin'ny ino izy ity ny artikla 7. Artikla 7 hoe izaho mino ny fanahy masina. Ny fiangonana masina manera zao tontolo izao dia ahoana ny hevitrany koa Lotera eo ambany eo? Mino aho fa tsy ny heriko na ny saiko no aizako mino an'i Jesosy Kristy Tompoko na manatona azy, fa ny fanahy masina no niantso ahy tamin'ny filazantsara sy nanazava ahy tamin'ny famomezany ary nanamasina sy niazonay tamin'ny finoana marina. Eo tsindriana tsara, tsy ny heriko na ny saiko no aizako mino an'i Jesosy, fa ny fanahy masina. Ary ny fanahy masina ihany koa no niantso ahy tamin'ny filazantsara. Izany hoe ny tenin'Andriamanitra zany no fiasana etin'ny fanahy masina hitaomana antsika hino sy hitaomana antsika hitoetra amin'ny finoana. Io moa araka ny efa nambara tamintsika hoe Andriamanitra tsy mitaky izay tsy omeny, fa izay zavatra omeny ihany no takiny amintsika. Raha mitaky amintsika izy hoe minoa dia izy no manome finoana. Raha mitaky amintsika izy hoe aoka ianao hena fitiavana, izy manome zany fitiavana zany. Ka io zany tsara tsindrina satria indraindray ny olona mihevitra hoe ny tena no mahatonga azy hino. Matanjaha amin'ny finoana. Fa Andriamanitra manome finoana. Fa ny anjarantsika dia mamafy ny teny satria ny finoana dia avy amin'ny toriteny. Zay. Io moa somary mila fitandremana antsika any amin'ny Facebook fa indraindray somary afangaron'ny olona ny tenin'Andriamanitra sy ny filozofia zao tontolo izao. Fahendren'olombelona. Dia fahendren'olombelona tsy misy maharatsy azy. Fa indraindray tsy tena fanaraka amin'izay ambarany soratra masina. Ka manaisotra ny olona amin'ny finoana. Ka mahatonga azy hiankina amin'izay ataony tenany. Arak'izany tena zava-dehibe ny teny. Zava-dehibe ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra no mahatonga antsika hino ny famonjena. Izany hoe mahatonga antsika handray ny famonjena. Ary ny tenin'Andriamanitra ihany koa no mampitoetra antsika amin'ny famonjena. Ny tenin'Andriamanitra mahatonga antsika handray ny famonjena, ary ny tenin'Andriamanitra ihany koa mahatonga antsika hitoetra amin'ny famonjena. Fa raha tsy mandray tenin'Andriamanitra ny olona, mety hiala amin'izany famonjena izany izy. Eo ny fakapana maro samihafa, eo ny fampianaran-diso, eo ihany koa ny fanakeven'ilay ratsy manoloana zavatsarotra izay mitranga amintsika. Ka ny olona tsy ampy tenin'Andriamanitra dia mety hiala amin'ny finoana izy. Dia io mahatonga amin'ny pastora milaza rehefa mitory teny na mampianatra tamin'ny fiangonana hoe aoka ianareo tsy amin'ny fotoana izay andraisana fanasany tompo ihany no tonga satria eo ny sakramenta izay zava-dehibe tokoa.
Fa ny sakramenta dia tsy sakramenta raha tsy eo ny tenin'Andriamanitra. Ary ny tenin'Andriamanitra io mampiorona antsika mandrakariva amin'ny finoana. Ny fiasam-pahasoavana izay ahafahantsika mandray ny famonjena voalohany dia ny tenin'Andriamanitra. Ary miaraka amin'izay ihany koa ny sakramenta. Ny sakramenta amin'ny batisa ny voalohany indrindra. Satria eo amin'ny batisa dia manangana antsika ho zanak'Andriamanitra. Ary raha zanaka dia mpandova. Io nambaran'ny Paoly Apôstôly ao amin'ny Romanina 9:9 izay angatahako ho vakiany iray amintsika. Romanina 9:9 andininy 9:20 sy ny 7:20 angatahako ho vakiany iray amintsika. Romanina 9:9 andininy 1:20 sy ny 7:20. Araka nambaran-teo eo amin'ny batisa dia atsangan'Andriamanitra ho zanaka antsika. Io nambaran'i Jesosy hoe raha tsy ateraky ny rainy ny olona dia tsy afaka mandovany, tsy afaka mahita ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ka ny batisa tsy hoe sika no manolo tena mba ho zanak'Andriamanitra, fa Andriamanitra no miteraka antsika ka milaza amintsika hoe zanaka ianao. Eo ihany koa izany mbola efa nisy fampianarana manokana moa mikasika amin'ny batisa dia tsy iverenantsika intsony izay. Fa misy ny fiangonana izay milaza fa hoe rehefa tonga saina ny zaza izay vao tokony atao batisa. Dia hoy aho matsainy mpanao dinika batisa izay tonga eto hoe misy aminareo ray aman-dreny ve? Milaza hoe aleo ny zanantsika aty aloha tsy soratana ana firaisana ho zanantsika raha tsy efa tonga saina izy. Ka miteny hoe izaho dada sy neny dia mino fa ianareo tokoa ny ray aman-dreniko, noho izany dia soratany amin'ny firaisana amin'izay aho. Tsisy manao an'izany. Fa avy hatrany dia soratany avy hatrany any amin'ny firaisana. Fa rehefa mitombo ny taona no ny fahitany fikarakarany ray aman-dreniny azy ao sy ny fitiavana izay asehony ray aman-dreny dia mitombo ny fatokininy fa ireo tokoa no ray aman-dreny. Fa mila mitandrina isika. Fa ny sasany mihevitra fa ny batisa dia tsy tokony atao amin'ny fahazaza fa rehefa lehibe, rehefa tonga saina, izany hoe tena mbola asan'ny lalàna izany. Hoe ezaka izay ataoko ny finokon'Andriamanitra no ahafahako mandray ny famonjena. Fa Andriamanitra mandray antsika noho ny fahasoavana, izany hoe tena mbola fahasoavan'Andriamanitra no andraisina antsika ho zanaka eo amin'ny batisa. Tamin'izay noto teo moa dia nahita izay vazaha mitotro zaza. Dia hoy ilay mpamily hoe rendray ny gasy tsara vitana ozy. Dia afa ahoana aho dia ireny atsangany vazaha reny ozy. Izany hoe ilay zaza tsy fantatry ilay vazaha akory ary fantatry ilay vazaha tsara, satria ny vazaha moa efa lasa lavitra amin'ny resaka psikolojia hoe iny zaza iny anie ka manana toetra ny ray aman-dreny izay tsy ho afaka mihitsiny, kanefa no ny fitiavany dia mandray an'ilay zaza ho zanaka izy. Dia ohatr'izay koa tsika. Andriamanitra ny diantsika fonom-bola mpanota itsika. Andriamanitra nandray antsika ho zanaka fonontsika mbola mpanota. Ka isika mila mitandrina ny amin'ilay batisa noho ny lehibe eo. Fa ny batisa dia asa fahasoavan'Andriamanitra mandray antsika ho zanaka. Ary raha zanaka hoy ny ten'Andriamanitra teo dia mpandova. Mpandova. Mandova ny fiainana na fahasambarana mandrakizay. Fa ny tany napetraka dia ny hoe aiza ho aiza ary ny toerana fibebahana manoloana izany. Aiza ho aiza ny toerana fibebahana manoloana izany. Satria na ny torotenin'i Jesosy ary dia manao hoe mibebaha ianareo ary minoa ny filazantsara. Tsy maintsy mibebaka tokoa ny olona. Ny mibebaka moa amin'ny teny fototra dia tena miova zotra. Izany hoe raha toa izy ka ny atsimo na nalavitra an'Andriamanitra dia miverina mianavaratra izy. Saingy ny fibebahana sy ny finoana dia tsy misaraka reo. Tsy misaraka ny fibebahana sy ny finoana. Tsy misaraka ny fibebahana sy ny finoana. Vao tapabolana lasa izay nisy an'ilay tantaran'ny zanak'Adala. Fa ilay zanak'Adala
na dia natsiaro nanenina azy kanefa tsy nahatoky izy fa mirainy handray azy miveriny sa tsy miveriny tsy miveriny izy ke raha toka ho izy hoe raha tonga ny an-trano aho ny raiko tsy handray ana dia ho mpanompony ary fa mety ho ampijaliany aho tsy miveriny izy fa miaraka ny fibebahana sy ny finoana andray ohatra anankiray ny antsika eo anivon'ny fiarahamoniny commandant moa sa colonel Lilson colonel Lilson ohatra hoe mihevitra ny tenany bodiso izy saingy na dia mihevitra ny tenany bodiso aza izy kanefa mahafantatra fa raha voavoaka ny toerana izay misy azy ihany raha jao tonga dia hampiditra azy hatramin'maiziny ivoaka isa tsy ivoaka tsy ivoaka izy fa raha ao ny fahatsapahany fadiso izy za tsy miteny hoe diso izy namarina izy aloha raha ao ny fahatsapahany fadiso izy ary matoky izy fa ny fitondram-panjakana dia tsy hanagatra azy dia ivoaka izy ny tiana tsindrina amin'izay dia ny hoe miaraka ny fanenenana ny amin'izay natao tsy araka sitrapon'Andriamanitra sy ny amin'ny fahatokiana fa Andriamanitra vonina ndray atsika noho ny fahasoavana io no hitantsika eo amin'ny fandraisana fanasan-tompo eo amin'ny fandraisana fanasan-tompo tao amina tokoa ny kristianina satria alahady mialohan'ny fandraisana fanasan-tompo dia tao amina kristianina hibebaka saingy tsindrina dia ny hoe izay minoaninona ozy Lotera no miendrika indray fanasan-tompo izay mino ny tenin'i Jesosy hoe ity ny tenako ary ity ny rako izay latsaka ao anareo ho famelan-keliko na Jodasy na Petera samy nanenina tamin'ny fahatsoana izay nataony satria samy nandany Jesosy izy amin'ny rahalahy saingy izao Petera mbola natoko fa Andriamanitra afaka mamela ny heliny ka dia nibebaka izy Jodasy ve nanenina sa tsy nanenina tsy nanenina ve izy nanenina Jodasy ka naveriny ilay vola 30 ka hoy izy hoe ity ozy ny volanareo fa nivarotra raha marina nanenina izy saingy tsy nahatoko fa Andriamanitra mbola afaka mamela ny heliny ka dia namono tena nataony Jodasy zany hoe na Jodasy na Petera samy nanenina saingy ny amin'ny Petera nenina ny asa ho amin'ny fibebahana fa ny an'ny Jodasy kosa dia nenina mitarika ho amin'ny fahaverezina satria namono tena izy ny tiana tsindrina amin'izay dia ny hoe tsy misaraka ny fibebahana sy ny finoana fa misy ny fiangonana na misy ny mpitoteny izay manindrila ka ny fibebahana ihany no ambarana fa tsy nitaona ny olona hino ny fahasoavan'Andriamanitra izy eo zany mila fitandremana tena mila tao amina tokoa amin'ny fampianarantsika loteranina mila tao amina tokoa ny olona ho amin'ny fibebahana dia eo rehefa mitory ny tenin'Andriamanitra isika loteranina dia tsy maintsy eo ny lalàna ary tsy maintsy eo ny filazantsara ny lalàna dia anehoana amin'ny olona fa mpanota izy satria ny lalàna dia maneho ny sitrapon'Andriamanitra ny lalàna dia maneho fa samy voatampona avokoa ny vavan'ny olona rehetra tsy misy marina na dia iray akory azy ny lalàna dia manameloka ny olona manoloana zany fahotany zany kanefa ny lalàna tsy mavonjy tsy manova olona ny lalàna fa ny fahasoavan'Andriamanitra io no mahatonga ny olona hanatona an'Andriamanitra ny lalàna ho isika teo tsy mahavonjy ary tsy miteraka fiovana eo amin'ny olona ny lalàna fa ny fahasoavan'Andriamanitra sady mahatonga antsika ho zanany mahatonga antsika hiaina amin'ny maha zanak'Andriamanitra antsika ny lalàna tsy mahavonjy fa manameloko antsika ny lalàna manambara mampanota antsika ny lalàna fa ny fahasoavan'Andriamanitra kosa dia sady mahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra no mahatonga antsika ihany koa hiaina amin'ny maha zanak'Andriamanitra antsika ny lalàna tsy mahavonjy tsy afaka manova antsika raha afaka manova ny lalàna tsy ilaina ny testamenta vaovao fa ilay lalàna tamin'ny testamenta taloha ihany dia efa ampy fa tsy mahavonjy ny lalàna ary tsy manova olona ny lalàna fa ny fahasaovana kosa sady mahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra mahatonga antsika ihany koa hiaina amin'ny maha zanak'Andriamanitra le hoe mahatonga antsika hiaina amin'ny maha zanak'Andriamanitra tsy inona fa ny fibebahana
Zany hoe ny fahatsapantsika ny fahasoavan'Andriamanitra no mahatonga antsika hibebaka. Ny ohatra izay raisiko mandrakariva moa rehefa mampianatra ohatr'izao maromaro ihany le izy fa anisan'izany tantarany Zakaios. Jesosy tsy namelively azy hoe zao zao avy ny fahotanao zaka Zakaios, fa ny fahasoavana izay nasehon'i Jesosy lazany hoe tsy maintsy miantrano aminao aho anio, sy ny filazan'i Jesosy hoe anio tonga amin'ity trano ity ny famonjena, io no miteraka fiovaam-po teo amin'ny Zakaios. Io zany tsara tsindrina fa ny fahasoavana io no mahatonga fibebahana, fahasoavan'Andriamanitra no mahatonga fibebahana eo amin'ny olona. Andriamanitra mandray azy, Andriamanitra mamela ny heliny. Dia rehefa mandray ny ten'Andriamanitra ihany koa ny olona dia ny ten'Andriamanitra no mampibebaka azy. Ka ny amara-parana antsika azy dia ny hoe samihafa ny fanamarinana sy ny fanamasinana. Samihafa ny fanamarinana sy ny fanamasinana. Samihafa ny fanamarinana sy ny fanamasinana. Ny fanamarinana sy ny fanamasinana aloha dia samy asin'Andriamanitra ireo. Fa ny mahasamihafa azy dia izao: ny fanamarinana indray mandeha ary tsy miverina intsony. Manamarina antsika Andriamanitra eo amin'ny batisa. Zany hoe mandray antsika ho zanany izy eo, mandray antsika ho mpandova izy eo. Indray mandeha tsy miverina intsony ny fanamarinana. Fa ny fanamasinana kosa dia mitohy, miandalana, sady miandalana no mitohy ny fanamasinana. Ny fanamarinana indray mandeha eo amin'ny batisa dia hamarinan'Andriamanitra, raisiny ho zanaka atsika, raisiny ho mpandova atsika. Fa ny fanamasinana kosa dia mitohy ary miandalana, zany hoe mandeha tsikelikely tahaka atsika ihany io. Tsy misy zaza vao teraka ka hoe afaka 5 volana dia tonga dia olon-dehibe, fa mandeha tsikelikely ny fitombon'ny zaza. Arakaraka ny amezina sakafo azy no mampitombo azy. Dia torak'izany koa ny kristianina, arakaraka ny amezina azy ten'Andriamanitra mampitombo azy amin'ny finoana, mampitombo azy amin'ny fitiavana, mampitombo azy amin'ny fahamarinana, amin'ny famasinana. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra izay ahafahany atsika zany, io no mampitombo atsika amin'ny finoana, mampitombo atsika amin'ny fitiavana, ary mampitombo atsika amin'ny fahamasinana. Ten'Andriamanitra zany no mampibebaka atsika, miaraka ny fibebahana sy ny famonjena. Ny tiako atokavana mantsy ny amin'ilay hoe fibebahana teo dia le atao amin'ny mpitory-teny, enina dia sika loteranina ary dia tratran'izay. Ianao tsy maintsy mibebaka izay vao vonjena. Ka ilay fibebahana amin'izay fotoana izay dia ezaka ataon'ilay olona. Tena diso, tena diso hoe le olona izay latsaka ao anatin'ny onaona, io moa dia ohatra averiko mandrakariva no tenena hoe tsy maintsy miala ao anatin'ny onaona ao ianao izay vao vonjy. Fa ny famonjena dia avy amin'Andriamanitra. Ka ny fiankinan'ny olona amin'ny Jesosy ilay mpamonjy azy, fatokiany fa mamela heliko azy Jesosy, ary fanekeny ihany koa ny fanahy masina hanjaka ao anatin'ny fony. Izay no manava ho azy, izay no ndraisany ny famonjena. Izany akory tsy midika fa hoe rehefa tsy mibebaka amin'ny fahotà mihitsy ny olona dia vonjy foana izy, fa ny finoana marina dia miseho eo amin'ny fiainana. Io nambaran'i Jesosy hoe ny azo tsara mamoa voa tsara. Raha tena mino ny olona, tsy maintsy hita eo amin'ny fiainana izany finoana izany. Fa tsy misy olona milaza hoe za mino fa izy tondra-drano eto an-dotam-penaka satria rava le ino izy ity le filoha aria n'inona moa, aria telomita, dia hoe za mino tokoa fa tena izy dibo-drano eto nefa dia mijanona eo ihany izy. Fa raha tena mino izy dia miala amin'ilay toerana iva izy ka mamonjy toerana avo. Izay ny fibebahana zany. Noho ny finoan'ny olona dia mibebaka amin'ny fahotana izy. Zany hoe ny olona mahatsapa ny fahasoavan'Andriamanitra tsy manana raha ohatran' izany fahasoavan'Andriamanitra izany izy, fa ny olona mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra dia miezaka eo ambany fitarihan'ny fanahy masina, miala amin'izay tsy akasitran'Andriamanitra. Izay zany tsara tsindrina. Ary io nambarany eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahy masina. Tsara tsindrina kely izay
le hoe miezaka zany io tsy herin'ny tenan'ny olona fa misy ady aloha eo tsara tsindrina kosa zay ady eo ka le ady dia ny fanekenao zay fitarihan'Andriamanitra anao fa tsy fanekena ny fitarihan'ny nofo. Io nambaran'ny Lotera hoe tsika nefa miady mandra-pahatonga ny fahafatesantsika ka le ezaka raha toa ka voalaza le voambolana teo tsy amin'ny herin'ny tenantsika fa avy amin'Andriamanitra io. Andehantsika hamaky kely ny Filipianina toko voalohany andininy fahaenina, io marana antsika azy. Filipianina toko voalohany andininy fahaenina. Filipianina toko voalohany andininy fahaenina, angatahako indray amintsika hamaky azy. Zay izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no hatateraka izany mandra-piavy ny andron'ny Jesosy Kristy. Misy fizatemo izay efa nambara tamintsika hoe raha voavontsika dia asan'Andriamanitra zato isan-jato, raha verysika dia noho izay nataotsika, zany hoe noho isika mandahy ny famonjena zay atolotr'Andriamanitra. Io tahaka ny olona manino izy ity ery ambony ery ohatra misy haitrano dia olona ety ambany hoe midina amin'izay ianao fa efa horavana io trano io fa hirotsaka io trano io ary may ao anao aso dia tsy voatatinareo aka dia tsy samitsambikina izy farany may ao izy. Zany hoe le olona ety ambany zany efa vonona andray azy fa izy no tsy nahatoky an'ilay olona hitaty azy ka raha very ny olona dia noho izay nataony tenany, fa raha voavonjy ny olona tsy izay nataony tenany fa avy amin'Andriamanitra satria Andriamanitra manome ny teniny, Andriamanitra manome fanahy masina izay mahatonga bebaka ary mahatonga antsika ihany koa kino ny fomba izany isika dia mandahy an'ilay famonjena azo avy amin'izay ataon'ny olona dia tsy inona fa ny asany sy ny famindriany. Isika kosa nefa manaiky fa ny fanahy masina dia miasa antsika isan'andro isan'andro fa mitondra antsika hibebaka. Ary raha olona tena mandray tokoa izany fahasoavan'Andriamanitra any dia tsy maintsy hita eo amin'ny fiainana izany. Tahaka ny olona izay maty ny hetaheta, tsy hoe maty ny hetaheta fa mangitaheta fatratra ka rehefa mandray rano izy tsy maintsy afaka ny hetahentany, fa matoa izy mbola may ny hetaheta satria tsy nandray ilay rano izay natolotra azy izy. Hatreo angambany ny fanazavana ny amin'ny lesontsika androany dia ny amin'ny hoe inona ny tokony ataoko, inona mety ataoko mba ho vonjena aho.